mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiarabantsika ry afaka malalatra ity talata faraiky amin'ny roapolo ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany toko 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Jeremia toko 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga fanondrony tamin'ny Jeremia ny tenin'i Jehovah raha mbola vao azo natao kianjan'ny trano fiambenana ihany izy nanao hoe: izao nolazain'i Jehovah mpanao zany, dia Jehovah izay namorona izany mba hampitoetra azy sy Jehovah no anarany. Antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sari-patarina izay tsy fantatrao. Fa izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny amin'ny trano amin'ity tanàna ity sy ny amin'ny lapan'ny mpanjakan'ny Joda izay noravana noho ny tovotany sy ny sabatra. Raha mandroso iady amin'ny Kaldianina izy ka mameno ny trano amin'ny vaton'ny olona izay novonoko tamin'ny fahatezerako sy ny fahavinirako sady nanafenako ny tavako tamin'ity tanàna ity noho ny faharatsiany rehetra, dia indro tanterahiko tokoa ny fanasitranana azy, eny hositraniko izy ary asehoko aminy ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ary ny Joda sy ny Israely dia ampodiako avy amin'ny fahababony ka ahoroko toy ny taloha izy, ary hodioviko afaka amin'ny elony rehetra izy izay nanontany tamiko, ka avelako ny elony rehetra izay nanontany sy niodinany tamiko. Ary ny ho anarana mahafaly ahy izany sady hodera sy voninahitra ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izay andre ny soa rehetra ataoko aminy, dia atahotra sy angovotra izy noho ny soa rehetra sy noho ny fiadanana rehetra izay ataoko aminy. Riray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fahatelo, antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sari-patarina izay tsy fantatrao. Ny tsotra masina mahazatra antsika ry havako hifampahirezana ity andininy fahatelo ity. Antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sari-patarina izay tsy fantatrao. Matetika rehefa misy olona ao anatin'ny ady sarotra na ampahirezintsika manokana noho ny toe-javatra izay ilany tohana, dia omentsika azy toy ny andiny tsotra masina toy ny fampatsiahivana fa Andriamanitra dia mamaly rehefa antsoina. Indraindray aza moa dia misy kisarisary ataon'ny mpino manao hoe ny laharan'ny findain'Andriamanitra na ny finday an'i Jesosy dia ny Jeremia toko 7:30 andiny 7 na 7:33. Eny sary anohatra ihany moa zany. Fa eto Andriamanitra raha miteny hoe antsoy aho, dia tsisy ifandraisany mihitsy amin'ny hoe tahaka ny olona miresaka amin'ny finday na miresaka amin'ny telefona. Tsika rehefa miantso amin'ny telefona dia mandrakariva olombelona mitovy amintsika ny antsointsika. Rehefa miantso amin'ny telefona tsika dia toy ny miresaka amin'ny olona mitovy laharana amintsika, na mety ho resaka amin'ny olona iva kokoa noho ianao ary amin'ny andraikitra ohatra na amin'ny taona na tahaka izany, mety ho zandry, mety ho sy ny tahaka izany. Fa tsy izay amin'ity hoe antsoy ity. Eto ny dikany teny hoe antsoy, mahafinaritra be ny voambolana nampiasain'ny Vulgate na ny baiboly amin'ny teny latinina azy, invocare. Invocare zany hoe nazahoana ny teny frantsay hoe invoquer. Ny teny hoe invocare na invoquer amin'ny ampiasain'ny Vulgate azy dia tsy tahaka ny olona miantso telefona, tsy tahaka ny olona miantso amin'ny finday. Fa ny teny hoe invocare dia milaza fiantsoana olona na hery lehibe noho ny tena amin'ny alalan'ny vavaka.
zany hoe rehefa miteny hoe iny voakareto na antsoy a bokony Jeremia mpaminany de milaza hoe mangataka hery manokana zany mitodika amin'Andriamanitra zay lehibe noho ny tena tsy mitodika amina olombelona tsy niny voakare amy teny latina tsy hoe eny fiteny any hoe amina olona samy olona fa ny heviny voalohany de zao tena amin'ny alalan'ny vavaka mihitsy azo adika tsotra izy ty manao hoe raha teny hoe antsoy a de zao azo adika hoe mivavah ary ilay fitandrisana lay matoateny de miantso mafy miantso mahery zay mahatonga hoe indraindray a midika teny sasany de crier ny ampiasain'ny teny frantsay tsy hoe mikikika fe mikikika nefa izy io fa ny tena ao an-tsaina de ny hoe mivavah mafy Jesosy nge efa nyteny an'io e Jeremia mpaminany zany hoe de efa pelolalana ny tenin'ny Jesosy manao hoe mivavah mandrakariva Paoly koa miteny an'io manao hoe mivavah ka aza mitsahatra zany hoe efa tena tsy vaovao zany io amintsika pino fa raha teny hoe antsoy a de mitovy dika mihitsy amin'ny hoe mivavah fatratra mivavah mafy ary mivavah mitohy zay ny dikany teny hoe antsoy a zava-dehibe rehako lay teny hoe vavaka lay teny hoe antsoy zany tsy miantso hoe tahak'izay mety aotsika hoe ndraindray tsika rehefa anatin'ny fahapoeta de miantso hoe Andriamanitro eny zava-dehibe zay zay le somary kikikely na fahatairana zay fa tsy zay le tiany Jeremia mpaminany lazainy eto tsy hoe taita de miantso hoe Andriamanitro tsy diso akory iny fa tsy zay ny dikany hoe antsoy a fa ny dikany hoe antsoy a amin'ny Jeremia mpaminany de zao tena miorona amin'ny vavaka ianao miorona ary mitohy lay vavaka fa ny faharoa zay dikany teny hoe iny voakareko dia milaza fanajana ny teny hoe iny voakare nazahoana ny teny hoe voakare izay milaza nazahoana ny teny frantsay hoe vocation marina fa ny vocation appelle antso ihany saingy ny antso ny voakare dia antso fanasana ny tena dikany fanasana olona rehefa miteny hoe voakare ny teny latina zao teny hoe vocation dia milaza hoe asaina tahakony hoe ny fihetsoana mpitandrana de fanasana mpitandrina fanasana azy andray anjara amina asa anankiray manokana ny vocation zany na ny antso a de antso ataon'Andriamanitra mpanajana ny olona antsoin'Andriamanitra dia asain'Andriamanitra mpanajana Andriamanitra raha manasa atsika hanao ny asa fanompona de manasa atsika ao anatin'ny fanajana izy tsy zioga zany ny antsoina hoe voakare ny antso zany a de tsy zioga akory tsy karavasy akory tsy antsoin'Andriamanitra ny olona ho karavasiana tsy antsoin'Andriamanitra ny olona hoe ho mpanompon'Andriamanitra ka ho ampijaliana tsy antsoin'Andriamanitra ny olona ka ho andevo sanatria ka hoe ampijaliana na ampiriatina na tsy zay ny dikany teny hoe voakare fa antsoina ao anatin'ny fanajana ary antsoina aza mandrakariva toy ny hoe anatrika lanonana na anatrika fiaraha-misakafo Andriamanitra zany raha miantso atsika de miantso atsika ao anatiny antsoiny hoe fanajana miantso atsika toy ny iombo-databatra toy ny hoe anatrika fanasana masina anankiray zay olona mahatsiaro ho voantso zany ny vocation na io mpiandry d'école loha olona inona koa zay mety ho antson'Andriamanitra de zao aza tonoana fa ny solomaso ijerenao ny fiantson'Andriamanitra de tsy solomaso fangiry firiana akory ndraindray mantsika rehefa mijery ny antson'Andriamanitra de le lafi ny fangiry firiana foana no detsindriana mafy lay hoe fijaliana lay hoe eny mazava ny tenin'ny Jesosy iny tsy editsika hevitra hoe ahita fahoriana ianareo hitondra ny azo fijaliana sy ny sisa rehetra fa Jesosy nampanantena fiadanana hoe fiadanako navelako anareo Jesosy nampanantena fiainana mandrakizay Jesosy nampanantena hoe indro momba anareo mandrakariva mba raha-patoka ny fahatapelana zao tontolo zao Jesosy nampanantena manao hoe efa nomeko anareo ny hery rehetra izay mety mandresy ny fahavalo efa nomeko fahefana anitsaka maingoka sy menarany anareo inona indray ary avako malala no zany de zao rehefa miteny hoe vocation
de tsy le lafiny hoe fangiry firina ihany iny mandrakariva mantony mafy be ny asa fanompona mafy mandrakariva ny asa fanompona tsy tamin'ny androtsika ihany io fa amin'ny andro ny jeremy mpaminany mafy mandaigna zay olona nantsoina ka iteny hoe maivana ny antso mavesatra ny antso satria olombelona ianao nefa ny antson'andriamanitra tanterahin'ny olona maha olombelona azy no natanterahany azy antso zay ny antson'andriamanitra nazara sy andriamanitra ataotsika de zahatra izay sarobidy sy masina ka mavesatra amitsika olombelona saingy zao tsy zay ihany fa izy andriamanitra mahatanteraka an'le antso amin'ny toerana misy atsika izy no efa manamaivana n'lay antso zay mahatonga azy ny teny manao hoe raha misy olona mita anaraka de tondra ny azo fijaliany de manaraka zany hoe Jesosy zany dia teny efa manampy atsika mihitsy ahatanterahantsika lay antso fa eto andriamanitra de zao mampitsombadika an'izay indray tsy izy no miantso atsika fa itsika ny miantso azy lay matao teny hoe iny voakare zay nazao teny hoe voakare de izy itsika ndray zany miantso azy takin'andriamanitra ndray zany eto manao hoe ry Jeremy mpaminany io antsoy ampanajana tsy hoe mivavaka ihany no evile teny hoe antsoy eto fa izao koa miantso ampanajana asao ampanajana tahaky ny anazako anao koa de asao ampanajana mivavaka zany eto saingy mivavaka ao anatin'ny fanajana an'andriamanitra mivavaka ao anatin'ny fametrahana an'andriamanitra amin'ny toerana tokony isy azy betsaka ny kristianina mivavaka fa tsy manaja an'andriamanitra manahoana ny tranon'andriamanitra mindrika ve manahoana ny fo oentina mivavaka manaja an'andriamanitra ve madio ve le fo mivavaka andriamanitra ke mahita ny eo-ponao e andriamanitra mahita ny eo-pontsika tsiraray avy fataony hoe manaja azy na tsy manaja azy isika manahoana ny toeram-pivavahantsika manahoana ny toe-pontsika manahoana ny toe-tsaitsika rehefa mivavaka ao anatin'ny fanajanan'andriamanitra ve Paoly amin'ny Romanina toko fahavalo de manao hoe aba ray rehefa mivavaka de miantso an'andriamanitra hoe aba ray mazavy iny tsika manao hoe riranay zay any an-danitra fa tsy manao hoe dada any an-danitra tsy manao an'izay tsika ny jiosy tsinona tsy mitovy amin'ny kolotsaintsika tatsy nanana eto Madagasikara tsy mitovy amin'ny kolotsain'ny tandrefana loatra ny tandrefana no miasa hoe papa na maman na tahaka zany fa ny jiosy any de miantso hoe père zay nazo adikana azy aba zany hoe tena misy fanajana kokoa riraiko zay mahatonga antsika miantso hoe ny rirainay zay any an-danitra fa tsy manao hoe dada any an-danitra tsy mitovy le izy satria misy kolotsaina marina fa tentsika hoe ka akaiky atsika nge andriamanitra akaikikaiky kokoa eny efa nantolo malagasy ana nge marina fa akaiky ny ray aman-dreny a fa misy fanajana be mihitsy ny ray aman-dreny sy ny zanaka teo amin'ny tolo malagasy ara dia tena mipetraka mihitsy zany hoe aja mamboninahitra ny ray aman-dreny zany mandrakariva azy ny ankizy tsy avy etrany de sa manatona ny ray aman-dreny fa mbola misy zoky izay mitondra ny etaetan'ny ankizy manelanelana ny ray aman-dreny sy ny zandry satria ny ray aman-dreny a toy ny lavitra kokoa amin'ny zandry ny zavatra ndray tsy azon'ny ankizy de zay ny ilana le hoe zoky maleo malasana lay zoky zay toy ny mpanelanelana satria ny ray aman-dreny tsy hoe lavitra loatra izy fa mila fanajana manokana izy kolotsaina moa zany fomba io tiana tenenina de ny hoe io tsy misy hoe tsara sy ratsy fa le kolotsaina ndrasahantsika eto hoe ny andriamanitra zay resahan'ny jiosy a ka nampitainy Paoly de andriamanitra mitaky fanajana amitsika na andriamanitra azy izy zay mahatonga Malakia toko fahatelo ny teny tamin'ny jiosy manao hoe raha ray a aiza zay atsako fa tsy hoe satria andriamanitra raintsika eo am' Jesosy Kristy tompo de zao amaivamaivantsika ny fanajana azy andriamanitra masina de ajainy izy andriamanitra masina atahorana izy ary dia eto ny tompo miteny amin'ny Jeremia mpaminany manao hoe antsoy aho rehefa miantso ahy de zao miantso ahy amin'ny mpanajana miantso ahy ao anatin'ny faharetana miantso ahy ao anatin'ny fahatokiana koa raha zany izo lazana an'io mainka azy valimbavaka ny ravako miraly tia ny olona ry le teny hoe tia tsika ry le teny hoe hovaliko ianao fa ilay lalana makao am'ilay hovalian'andriamanitra
ndraindray tsy vita mibio, ndraindray izy tsy mivavaka fa tsy maharitra, mivavaka fa tsy mitohy, mivavaka fa tsy manaja sy ny sisa rehetra. Zany kokoa tsy milaza ndray eto manao hoe ndeha anao kajy amin'Andriamanitra hoe efa indimy zay mivavaka Andriamanitra, roa sisa de efa na efa in-telopolo zay nanao tsenjery ny vavaka nampianarin'ny tompo de efa tokony efa azo am'izay tsy zay loatra fa misy toe-potian'Andriamanitra ananatsika hoe zany fifandraisana amin'Andriamanitra zany de fiainam-bavaka, zany fifandraisana amin'Andriamanitra zany de fanajana an'Andriamanitra. De hoy ary ny bokin'ny Jeremia mpaminany, rehefa miantso ahy ianao, miantso aho anatin'ny fanajana, mivavaka ao anatin'ny fanajana, mivavaka ao anatin'ny fahatokina sy ny faharetana de zaho mamaly aho. Mamaly aho hoy ny tompo. Mamaly vavaka Andriamanitra. Mamaly vavaka izy afaka malala satria manaja azy tsika, satria tia azy izy tsika, satria tia atsika izy. Fa ny tapany faharoa zay aseho andininy fahatelotelo izy manao hoe hampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Inona moa tsy mbola fantatry Jeremia de mpaminany. Zavatra inona ny tsy fantatry Jeremia ka mbola ampahafantarin'Andriamanitra azy ndray eto. Hoe hampisehoko zavatra vaovao, zavatra tsy mbola lehibe zay sarim-patarina tsy fantatrao. Midika an'io afaka malala de zao manapetra ny zavatra azony sainao ry Jeremia, manapetra ny lojikanao, fa ny vavaka izay ataonao de zao ahatonga anao ahita zavatra lehibe izay lehibe lavitra no le nofinofinao, lehibe lavitra no zay efa noeritreretinao azy, zavatra mety tsy nofisinao, zavatra tsy neritreretinao ho tanteraka, zavatra tsy neritreretinao azo an-tsaina, zavatra tsy neritreretinao ho azonao akory azy. Mety nieritreritra hoe za ve te mba azo an'izany, za ve te mba ho mendrika an'izany, za ve te mba ho tonga am'izany, za ve te mba hanana an'izany, za ve te mba ho afaka am'izany sy ny sisa rehetra. De zao ho azonao zany. Ary lay zava-mahagaga sy lehibe de zao zavatra zay lehibe no enao, lehibe no le nofinofinao, lehibe no le zavatra mety ho neritreretinao mihitsy ary. Afaka malala tsika manao hoe teny mampahery ity tenin'Andriamanitra ity. Teny mampahery atsika anaiky fa ny Andriamanitra tsika de lehibe noho isika. Ahoana no mahatonga atsika afaka miditra ao amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra eo? Andriamanitra de Andriamanitra lehibe nanao zao zavatra hita maso rehetra zao. Ary Andriamanitra rehefa manao zavatra de manao zavatra lehibe mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Te hanao zay zava-dehibe zay Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mampatsiaro ahy lay missionnaire anankiray antsoina William Carey dia missionnaire ny London Missionary Society tany Inde missionnaire ny LMS sany méthodiste tany Inde. De rehefa nanoratra boky izy de zao ny fitsoko ny vavolombelona. Izy manao hoe zaho izy tamin'ny fiainako any de nahatsiaro mandrakariva ny antson'Andriamanitra. Ary zao izy no ambarako anareo rehefa nandray ny antson'Andriamanitra ka raha tonga missionnaire de ny zavatra tsapako izy de zao sahy manao zava-dehibe ao an'Andriamanitra de sahy mangataka zava-dehibe amin'Andriamanitra. Zany hoe sahy anao manofo zavatra lehibe ho an'Andriamanitra dia Andriamanitra koa anofo zavatra lehibe ho anao. Tsy takalo loatra ny tiany William Carey resahana amin'io, fa ny tiany takaritsika de ny hoe mba manofisa koa anao zava-dehibe ho an'Andriamanitra, fa aza manofo zavatra ho anao ihany entinao natrehan'Andriamanitra, fa ianao koa efa mba nanofy, efa mba naniry zavatra ho an'Andriamanitra, tianao ho an'Andriamanitra, tianao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, tianao ahafeno metimety kokoa ny anaran'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao. Efa mba nanofy ve ianao tao amin'ny fiainanao hoe za Andriamanitra mba nofiko mba hisy an'izao ny asanao, za Andriamanitra manofy mba mieritreritra an'izao an'ny asanao, ho an'ny anaranao, ho an'ny voninahitrao. Zay le hoe sahianao manao zava-dehibe amin'Andriamanitra. De sahy rehefa aveo mangataka zavatra amin'Andriamanitra.
ry avako eto de zao zay mihitsy inona ny mampiditra atsika ary ao anatin'le fahalebiazan'andriamanitra mivavaka sy ny finoana miditra ao anatin'io fahalebiazan'andriamanitra io isika miditra ao anatin'io fahalebiazan'andriamanitra io tsika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny finoana fa na lehibe taky ninona ar'andriamanitra rehefa tsy manana fifandraisana amintsika de mijanona ho madinika ihany mijanona ho tsy manana na inona ihany mijanona ho zava-poana ihany fa tafiditra ao anatin'ny fahalebiazan'andriamanitra isika satria andriamanitra efa nanatona atsika andriamanitra efa tonga eto amin'izao tontolo zao tamin'ny alalan'i Jesosy zanany de zao miditra ao anatin'izany fahalebiazana zany fifaliana zany fahasoavan'andriamanitra izany isika amin'ny alalan'ny finoatsika sy ny vavaka zay atao atsika ny fiainam-bavaka ny fanajantsika azy ny mampiditra atsika ao anatin'izany fahalebiazan'andriamanitra izany ary rehefa ao anatin'izany fahalebiazan'andriamanitra zany sika de zao zany hoe tafiditra ao anatin'ny fiaina kristianina zay nazahoana azy tafiditra anatin'ny tokotanin'ny finoana de zao fiainam-pifaliana sy fiainana feny fiadanana mandrakariva ny fiainantsika isan'andro rehavako malala saia azy ianao miantso an'andriamanitra fa mamaly izy ary rehefa mamaly izy de zao mahatonga anao ho ao anatin'izany fahalebiazan'andriamanitra izany ka mahatsiary fifaliana mahatsiary tsoron-javatsoa mahatsiary sambatra mahatsiary tehidera mandrakariva eto rehavako malala de nafara ny tompo manokany Jeremia zay tao anatin'ny ady sarotra tao anatin'ny fanenjehana tao anatin'ny fahakiviana azy indraindray de nitenenany tompo manao hoe eo ambany masonao ny vahaolana ary Jeremia atsoya fa mamaly aho rehefa antsoinao aho de zao mamaly anao aho voalohany ataoko reniny sofinao fa mamaly anao aho ary ataoko hitan'ny masonao ny zava-dehibe zay ataoko ho anao rehavako malala tanterahin'ny tompo aminao anay zany fa ataony reniny sofinao ny valim-bavaka ary ataony hitan'ny masonao ny zava-mahagaga ataonanao fa miorena tsara matoky azy apetrao amin'ny fiainanao ary mahareta amin'ny vavaka vavaka sika tompo misaotranao noho ny amin'ny teninao zay azona iantoka fa marina ary nampahafantarinao anay fa miaino ianao mamaly ianao manohina ianao de omeo anay tompo ny fo manaja anao omeo anay ny fo manaiky anao omeo anay ny fo tianao mihoatra ny zavatra rehetra fa Andriamanitra maheno ny sentiny fonay ianao ary mahita ny mety ho fangiry firinay mahafantatra ny fetranay ka mitondra anay ho ao aminao Andriamanitra tompo de mivavaka ary rahay ampaherezo tompo ataovy miorina amin'ny vavaka ataovy zanaka mahay manaja anao ataovy zanaka mahay mankatoa anao ataovy zanaka manana fifandraisana maharitra aminao tompo vavaka manokan'izay ho an'ny fiainanay tsirairay avy ny asanay ny fikelezanay nanay zay ataon'ny tananay de ampaherezo zay tompo mamarino aminay ny vavaky ny mpanomponao vavako misesy manao hoe ampitoero aminay ny asan'ny tananay tompo ampitoero ny asan'ny tananay azavenanao ho tsy haritra fa ataovy maharitra ny asan'ny tananay tompo satria eo aminay ianao ataovy maharitra ny fikelezanay nanay ataovy mahavokatra ny asanay zay kelezanay ainy ataovy ahitanay fifaliana fa Andriamanitra be famindrampo ianao zanako malalanao efa nanonona ny fiadananao taminay de ampitoero aminay tsirairay avy Jesosy ny fiadananao zay mihoatra lavitra noho ny fiezahan'olombelona mihoatra lavitra noho ny fahalalana rehetra mitoera aminay tompo anapaka eo aminay hatrany ny fahasoavanao amin'i Jesosy amen